Tany Antsirabe kosa nandritra ny lanonana izay nataon'ny fikambanam-behivavy Valo Mars Vanona na V.V.M.V no nankalazany Ramalason Olga izay minisitry ny Varotra izay andro ny Vehivavy Valo Mars izay nametraka ny mahazava-dehibe hatrany amin'izay hoe miralenta amin'ny eo amin'ny lahy ny vavy izay ihany koa moa Ramalason Olga. Tamin'ny fomba mihavaka no nankalazaina ny Valo Mars andro iraisam-pirenena ny vehivavy tany Antsirabe. Nisy sabotsy lasa teo vokatry ny ezaky ny fikambanam-behivavy Vehivavy Valo Mars Vanona na V.V.M.V. Nanamarika izany fankalazana izany ny lanonana izay nitotosaina tao amin'ny efitrano munisipaly fandraisana lanonana ao toerana. Tonga nanome voninahitra hetsika ity Olga Ramalason minisitry ny Varotra. Nomeny minisitra lanjany nandritra ny gabarina taony tokoa ny mahazava-dehibe ny miralenta eo amin'ny lasy ny vavy. Andro tokony efa ampiarana ny miralenta tokoa izao. Satria zay miralenta zay no antoka ny fampandrosoana ary voalaza eo ambany no banderole hoe antoka ny fampandrosoana ny tsirairay ary isika eto Madagasikara dia efa lasa lavitra tokoa ny amin'izay fampiarana ny miralenta izay. Nanamarika amin'ny fotoana ny hira ny dihy ny fanomezan-danja ny bika sy ny tare, ny filatroana maro samihafa, ny fandefasana horonan-tsary ary ny fijoroana vavolombelona nataon'ny vehivavy izay natafita ny tenany. Fizarana fanomezana ho andreo sahirana kosa no nanakatona ny hetsika.